Izay feokira famantarana izay no ahafantarantsika fa tonga eo amin'ny fandarana catéchisme d'adulte atsika izay fanaraka atsika isaky ny alarobia rehefa malalaka ny fotoana. Finaritra indrindra, tafahoana soamantsara eto indray nandritra ny iray volana angarangidiny sika no tsy afaka nanaraka ny fandarana satria tao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra raha teo moa zany. Ilaina ihany koa ny fotoana mba misitaka kely mba ahafahana mandinika indray ny hanohizana ny asa. Izao indray tsika vao tafahoana miarahaba antsika izay manaraka ny fandarana na ato amin'ny groupe RGL Voatsinampy na atsy amin'ny YouTube, mandeha mivantana koa ao amin'ny chaîne YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa izany. Androany sika manohy ny lesona izay efa nifanarahantsika ny amin'ireo aretina mpahazo ny mpamaky baiboly, ka amin'ity anio ty ny tohiny dia ny hoe ny lecture horoscopique na ny fanaovana vaky-teny toy ny mamaky horoscope no famakian'ny olona ny baiboly. Ho resantsika izay karazana aretina na variant raha zay no ilazana azy mpahazo ny mpamaky ny baiboly zany rehefa avy eo. Fa mialoha ny idirantsika lanindalina kokoa amin'ny lesona ny am'izay le hoe lecture horoscopique zay dia andesika ary aloha hiaraka iombom-bavaka amin'ny alalan'ity hira ao amin'ny firana FFBM, ny teny sy fanahinao satria ny tenin'Andriamanitra moa no ianarantsika amin'izao anio izao.
Vavaksika vonjeo izahay ry Jesosy eo fa vitsy ny mpanomponao zay mahafaly anao tokoa. Betsaka no misandoka mampianatra ny teninao kanefa ny ambodia mitafody zanak'ondry. Efa niteny anao tamin'ny alalan'ny Jeremia mpaminany hoe raha mahay manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao de ho solombavako tokoa. Ataonay ahoana ny fahay manavaka zany Jesosy raha tsy omenao fahalalana zahay? Ataonay ahoana ny mahalala raha tsy nitoriana izahay? Ataonay ahoana ny andrenesanay raha tsy maniraka ianao? Omeo fahazotoana sy hetaheta mianatra ny teninao ny olonao. Tsy ho kristianina maivamaivana ka hahely ny rivotra toy ny akofa, na tahaka ny vovoka zay tsofin'ny rivotra dia manidina, fa kristianina miorina tsara, manana faka tsara, ary ny teninao Kristy hitoetra betsaka ao aminy. Izany no tanjanay am'izao fampianarana izao ahatonga ny olona ho tamana mandray ny feonao ary hankamamy izany mandrakariva. Nitenena Jesosy mampianara fa ianao ihany no mpampianatra tsara. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika ho an'izay nareo vao zao no tafaraky eto indray amin'ity katesisme d'adulte ity. Mitoy ihany ny dia hatrany diatsika ny amin'ny firesahana ny amin'ny ireo aretin'ny mpamaky baiboly. Anisan'izany aho, anisan'izany ianao. De ny toyany androany resantsika ny amin'ny atao hoe fomba famakina baiboly toy ny mamaky horoscope na lecture horoscopique. Le horoscope moa zany ho an'izay tsy mahalala dia ilay misy le hoe milaza ny anjara vitana amin'ny isan'andro amin'ny gazety mivoaka hoe teraka tam'izao volana ianao de ty zany ny teny ho anao androany. Misy olona tena io no ividianany gazety alohany ijereny matoa an-datsoratra sy ny vaovao de mijery izy aloha hoe inona ny vitako androany, hoe professionnel, santé ary inona moa le anankiray amoureux, vie amoureuse. Tsetsatsiaritra kely nisy olona aty aminay aty niasa tamin'ny radio, mpanao an'io horoscope io no fandarana fanaony. De ozy izy hoe me anao pasteur za raha lazaiko fa zavatra forononay daholo reny ozy izy dia tefitefena eo fa de manaraka daholo ny olona satria ny olona liana am'zany. Zany hoe resaka hatsangatsa-manorana. Parenthèse fotsiny iny. Fa hiditra am'izay tsika amin'ity ilay resaka ity. Hosika tany amin'ny fampidirana tamin'ny vao nanomboka ity andiam-pampianarana momba ny aretin'ny mpamaky baiboly ity hoe misy ny olona mandray ny baiboly ho toy irony gazety misy an'ireny horoscope du jour reny. Isan'andro mantsy ny gazety de misy an'io. Tsy mandatsika nefany. Marina fa misy teny misoratra masina koa ny teny mazava tsara any amin'ny Isaia 5:7-10 manao hoe ny amin'ny zavatry ny ho avy no hanontany ho ahy. Fa misy toeny ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko irery any. Matetika atsika zany de am'le tapany voalohany eo foana ny tazomitsika le hoe ny zavatry ny ho avy no anontany ho ahy, zany hoe
ohatrany hoe manatona n'Andriamanitra, manatona ny baiboly, manokatra ny baiboly tsika zany te hafantatra ny ho avy. Zay zany mamaiky atsika. Satria raisitsika ho toy ny horoscope, satria ny horoscope zany de hoe ho zao ny toninandronao raha ampitso. Raha tsy mitandrina asika dia tafalatsaka am'le fomba fanao jentilisa, manao an'Andriamanitra ho sampy. Ary efa nampiasa an'ity voambolana ty teto amin'ity catéchisme adulte hoe idolâtrisation de Dieu. Averiko idolâtrisation de Dieu, zany hoe ny mamadika, ny manova an'Andriamanitra ho lasa sampy fa tsy ho Andriamanitra intsony, zany hoe mampietry an'Andriamanitra hitovy laharana amy sampy. Ahoana ny tiako atongavana am'zany? Ho an'ny sasany mba tsy lazako hoe ny maro anisa, sanatrian'zany lasa fétichiste ny kristianina. Fantatrareo zany fétichiste zany avy amy teny hoe fétiche. Ny fétiche de ohatran'ireny amulette reny, hitanareo le zavatra ampirimin'olo any am-paosy, karazana ohatran'ny tsy kidy le izy fa ohatran'ny fétiche, ohatrany hoe zavatra porte bonheur, hoe asiana mitahiry kely vola madinika tsy haiko fa porte bonheur, mitahiry an'zao, reny ny atao hoe ny olona mpanao an'ireny de fétichiste. Ary fétiche ny anaran'iny zavatra tehirizina any anatinaty kitapo iny. Misy manana zany hoe ty mba fétiche keliko, porte bonheur ako. Asa aloha entre parenthèse mbola misy ampikambana ato amin'ny Hergely Voatsinampy ve fétichiste, mino fa mba tsy hisy tsony fa ny misy de zao, misy ny manao ny baiboly ho fétiche. Zany hoe eritreretany fa rehefa manana baiboly ao an-trano izy dia iny zany ohatrany hoe gris-gris, mpivavahana, mialatsiny raha zay no ilazana azy, misarika fitahiana. Heveriny farakaraky ny fanananisan'ny baiboly ao an-trano dia misarika fitahiana. Tandremo fa toetsaina jentilisa no tafiditra ao amin'ny fomba kristianina. Zany hoe le fanao jentilisa, le fahajentilisana mbola misy farasisany ao amin'ny kristianina. Fétichiste zany. Ary be ny mandray ny baiboly ho fétiche. Toy ny fanafody gasy, toy ny talisman, toy ny amulette. Ny fétiche na ny amulette na ny talisman dia ho ty fampiasan'ny magicien, ny mpanao divination rehetrarehetra, indrindrandrindra ny mpanao occultisme mampiasa an'io. Ary aza gaga isika raha makany amy dadarabe ianao, ny olona mpamonjy dadarabe efa voafitaka fa mahita baiboly mivelatra eo anoloany rehefa makany amy piskidy. Hitanareo fa ny baiboly zany de azo ampiasaina ho fétiche, ho talisman, ho amulette. Izay ve ny baiboly aminao? Misy miteny hoe ty baiboly ty pasitera tsy misaraka amiko mihitsy ty. De mieritreritra izy fa rehefa tsy misaraka aminy iny baiboly iny de ohatrany hoe manana antibalina izy, hoe tsy azony devoly atakena izy. Tsisy atahorany devoly ny baibolinao, na baiboly farany lafo indrindra ary ny vidinao, na le baiboly ranom-bolamena ary ny sisiny. Ny baiboly ato, velona ato no atahorany devoly, fa tsy ny baiboly lanjainao eny aminao eny, na sakelenao, na loloavinao, na atao anaty kitapo. Tandremo tsara fa misy kristianina fétichiste ka heveriny ho tahaka zany ny baiboly. Tsy midika inona velively ny fampiasan'ny olona baiboly, fa ny fomba fampiasanao azy no zava-dehibe. Avahako tsara, tsy ny famakianao baiboly, tsy ny fanananao baiboly no zava-dehibe, fa ny famakianao azy. Ahoana ozy Jesosy? Rehefa nanontany azy ny fariseo, de navaly Jesosy azy, inona ny voalazany lalàna? Zany hoe inona ny voalazany lalàna lazainy eto, ny Torah, zany hoe ny boky. Ary ahoana ny famakinao azy? Io no tena zava-dehibe. Ahoana ny famakinao azy? Ahoana ny famakinao ny baiboly? Zay zany ny fanontaniana ngeza be. Za tsy miteny hoe manana baiboly ve ianao?
efa manana daholo angamba any amin'ny smartphone, any amin'ny tablety, any amin'ny internet, amin'ny boky version papier. Fa ahoana ny famakinao azy? Zay ny ray. Misy anekdoty kely ty mba zaraiko kely aminareo tantara anankiray, anekdoty personnel. Indray andro nisy olona jentilisa tena mbola tsy mahafantatra zay Andriamanitra ambony tany raha zay ny filaza azy. Narary mafy io lehilahy io de niditra hôpitaly. De hitanareo moa fa any amin'ny hôpitaly, hôtely sy ny sisa misy antony lay filazantsara ny Gédéon zaraina tony le mangamanga reny. De izy zany tsy mino an'Andriamanitra mihitsy fa narary mafy. Ka ny olona moa rehefa marary mafy mikaikaika, manaintaina ny nofo ary kaikerin'ny aretina zay dia eo lazaiko anareo fa occasion mialatsiny fa de manararoatra kely occasion d'évangélisation io. Ary zay nahatonga za am'zao tsika am'teny zao niverina nianatra momba ny aumônerie hospitalière hoe ahoana ny ahafahana mitory filazantsara marary amin'ny hôpitaly. Satria rehefa marary ny olona de mibese daholo ny garde rehetra, midina miala daholo ny masque. Tsisy na intellectuel ianao na mpanan-karena ianao na mafy be ianao rehefa kikisan'ny aretina ianao malenika. De ty lehilahy ty miseho azy mafy be hoe tsy mino an'Andriamanitra de mitodika ary am'le baiboly any masony, mitodika ary am'le baiboly any masony. De farany nalainy le baiboly, efa tsisy atao ihany izy ka ambony fanikoloa eo olivo zany vazaha. De sokafany baiboly tsy fantany ahoana ny famaky azy de zay sendra fanaontsika moa le tsatopiso, io le lecture horoscopique, le tsatopiso. Andriamanitra ina ny teninao andro any, de sokafanao daholo le baiboly. De tam'izay fotoana zay ny teny voasoratra mba hitany, satria vao zay izy nanokatra baiboly hatramina olombelona azy. De zao ny voasoratra atao hoe hijoro amin'ny teninao aho ka ho sitrana. Zay le verset. Hijoro amin'ny teninao aho ka ho sitrana. De nakombon'ilay baiboly de napetrany tamin'ny tany eo amin'ny tany eo amin'ny tongo-pandrinany. De izy efa manaintaina marary be ao am-pandrina iny niezaka niarina de nitsangana de nitsahany lay baiboly. Sacrilège zany, blasphème zany amintsika. Fa ity ny zavatra nahagaga, sitrana miaraka amin'ny vava ilay marary. Tantara marina tompoko. Sitrana miaraka amin'ny vava ilay marary. Inona ny lesona tsoahana? Mety isy lay mpanany sasany hoe rehefa manomboka zao zany ka rehefa marary de maka baiboly de hitsahana. Fomba fampanaon'ny magicien zany, mpanao pacte magie noire mpanao an'zany. Fa maninona ny eken'Andriamanitra zany na de tsy tokony atao, tsy azo atao mihitsy e. De ity Andriamanitra tompoko de miasa amin'ny tokotanin'ny fahalalan'ny olona. Zany hoe raha ohatr'izay ny fahalalanao an'Andriamanitra, na de tsy feno aza, na de diso aza fa izay ny kely mba fantatrao momba azy, de miasa amin'iny Andriamanitra satria le finoanao no jeren'Andriamanitra. Ary zay lay famondrampon'Andriamanitra tsy takatra ny saintsika mihitsy. Sacrilège le acte nataon'le rangahy. Mamofady, tsy fanao, kanefany tsy nanao fanahinana izy fa zay ny fahazahoana ilay texte dia nataon'le izy. Satria Andriamanitra miasa amin'ny tokotanin'ny fahalalànao, zany hoe eo am'izay fantatrao, araka ny teny Paoly apôstôly hoe sombitsombony ihany ny fahalalantsika, eny mety mivaona. Fa jentilisa io rangahy io ary olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra te hanao démonstration de force aminy hoe marina ny teniko e. Fa ity kanefa azadino fa rehefa avy eo notezana le rangahy hoe tsy izay ny zava-dehibe fa namindra fota aminao Jesosy. Fa ampianarina azy am'izay ny soratra masiny hoe tsy itsahana io fa vakina. De rehefa nampahafantarina anao am'izay ny marina, de tsy hanao an'izay intsony ianao. Asan'ny apôstôly 7:70 milaza an'izany. Asan'ny apôstôly 7:70 zay milaza hoe fa am'izao kosa izy de mandidiny ny olona rehetra mba hibebaka fa Andriamanitra ninitsy sy nijery ny androny tsy fahalalana. Androny tsy fahalalana. Hatreto zany tsika de ao anatina hatreto tsy fahalalana. Fa rehefa nampahafantarina kosa ianao tsy hinia, hanaonao foana ka hoe hanao tahaka an'le rangahy ty. Nataoko fananiana mihitsy le ohatra extrême mba azahoantsika azy tsara.
rehefa ampafantarina ny marina ianao dia heloka ho anao raha mbola tamana ianao sy manao fanahiniana hijanona am'izay niveau fahalalana an'Andriamanitra zay. Fanamariana ngeza be ataoko ety ary tiako hoeninareo tsara. Heveriko fa ny akamaroan'ireny olona ny vaona amina resaka hoe fanamamitaka na fanasandoka ireny, ny akamaroan'izy ireny mba tsy lazako izy rehetra dia olona tena ny foazan'i Jesosy tokoa. Tena nisy asan'Andriamanitra tokoa tam'ireny olona reny taminy voalohany. Tahaka an'ity lehilahy ty zao nanitsaka baiboly ka raha tsy encadré malaky izy tena mino maromaro nao fa mety afaka nanangana sekta izy ny ampitsoniny hoe raha olona ny fomba fanasitran'Andriamanitra de hitsahana amin'ny baiboly, mivaona izy dikan'izay nefa tena Andriamanitra ny asa taminy. Asan'azonareo tiako atongavana de zay reny olona reny zany hoe tena ny asan'Andriamanitra fa tsy nisy ny encadré, tsy nisy nampianatra, tsy nisy nampianatra soratra masina de mivily miborioka ary lasa mampifangaro ny zavatra tsy azo afangaro. Zay mahatonga an'ireny fombafomba an'ireny hoe lasa misy occultisme ary tafiditry ny fanahy mamitaka de tavela eo am'izay ary ny olona satria ny olona tavela am'le zavatra spectaculaire. Ary rehefa tafiditra ny orgueil, ny avinavim-panahy, azadiny fa l'orgueil c'est le péché favori du diable. Io mihitsy ny maizy azy ny devoly, ny avinavina, l'orgueil. Io ny fizian'ny devoly ka rehefa tafiditra ny avinavina, tafiditra ny fanahy mamitaka dia na de le asan'Andriamanitra aza mety vaona. Fa tsy hoe sandoka hatrany am-boalohany le olona fa tena ny asan'Andriamanitra izy, fa tsy nisy encadrement spirituel, tsy nisy fianarana soratra masina de mivaona izy. Zany daholo reny apôstôly tsaratsara reny, tena sako manono anarana fa tsy mampaninona. Be dehibe ny heninareo hoe fifoazana etsy aroa le maniriniry ohatry ny anany reny. Tena mamoa Andriamanitra satria mazava ny teny amin'ny Joela hoe any am-paranany andandatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny lay antitrareo aminany, ny zanakareo anofy. Zany hoe tena miasa Andriamanitra ary tena mampiseho heriny amin'ny olona fa ny olana de ity tsy misy suivi ary tsy misy fampianarana soratra masina an'ireny olona be mifoha reny, zay ny filazako azy, olona be mifoha dia mivaona izy de mamorona fampianarana sadasada izy satria tsy fidiny azy satria zay ny fantany. Ary eto de miantso ny mpampian'ny pastora sy ny mpitandrina ary mopera ao anatin'ny FFKM. Raha te hiady amin'ny sekta isika, za tsy tena hoe ianareo fa isika, ampidiro mianatra teolojia any amin'ny sekoly fampianarana teolojia aminareo reo pastera amina sekta reo. Tsy ny fitorianareo azy any ambony pilipitra no ampiova azy, tsy ny fitoranareo vato azy no ampibebaka azy, fa ny pratika tsara indrindra. Raha tianareo ny ady amin'ny sekta, ampianary soratra masinareo pastera, fa tsisy mampianatra ne izy de manao autodidacte any amin'ny internet izy, mijery YouTube izy de manao podrevitra eny izy dia pastera du jour au lendemain izy. Fa miazo ny vision-ko ary zay mba faniriko apetrako anatrehan'i Jesosy atao anatin'ny erzely voatsinapy, faniriko any aorianany mba hanangana institut théologie protestante privé any Madagasikara dia voalohany indrindra ny offre ho ataoko de reo pastera ny sektareo mihitsy no asaiko voalohany hoe manasa anareo hianatra. Za mino fa mazoto reo fa mila ampianarina izy. Fa problema anie na amin'ny structuran'ny fiangonana tsy tafiditra any amin'ny faculté de théologie satria na tsika tonga de misivana hoe ianao tsy mpiangona amina fitandremana anankiray, tsisy taratasy de tonga de bloqué le olona ke marinako. Raha ohatra izy hoe mivavaka any amin'ny pastera Sainy izy ohatra na pasteran'ny je sais pas quelle église ery elakelatran'Antananarivo ery izy, tsy ho tafiditra anatin'ny structureny fiangonana mihitsy izy de tonga de voabany izy. Fa raha tianareo iova izy ampianaro, fa aiza tsy ho folakeo rehefa mianatra e. Zay zao tadidiko tsara mihitsy vao nianatra taona voalohany tany amin'ny seminaire teolojika, mafy ba niseho mafy lo ihany tamy voalohany fa folaka na soavaly vao to inona aza, folaka rehefa ampianarina rehefa elanela. Parenthèse iny ilazana amitsika hoe tena ilaina zany lay fandalinana, lay fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahafenoany
fa tsy manao an'ity lecture horoscopique aty hoe inona ny mba metimety amiko de mifidifidy texte dia zay teny mafinarinaritra anay ihany no vakiko io koa maso mahavoatsika ndray mandeha tantara nataona mpitandrina indray izy ty fa tsy voatery ho marina angamba fa tantara nataony tamin'ny fanoharana am'le hoe mba vakio daholo amy baiboly rehetra de mpamakina ny baiboly le olona tanareo le olona le voatendra maky teny any am-piangonana reny dia adinona nisy intercalaire teo am'le texte ho vakiny de le texte ho vakina nefa de texte tsy famaky matetika ohatra zany hoe zefania zany zao tsy famaky ny olona matetika misy tsy mahalala hoe misy an'zany zefania zany any ao anaty baiboly ao de nitsangana ty ravana tonga amin'ny famakinany ty soratra masina atsika tompoko dia ny texte zay ho vakina amitsika androany de bokyny zefania de nanodina izy de nanodina izy de nanodina izy tsy hitany ty zefania ny olona efa nahita izy no andrasany ela ny ela nidina teny am-pilipitra le mpamaky teny de tsy hitako raha olona zefania ka de idina ao izy nidina tokoa le olona vazivazy zany nanaovan'le mpitandrina azy fa tiana tenena de hoe problema de zao nefa malama ihany no pasoana zany hoe lefa vaky lefa le texte voavaky any Matthieu Marc Luc John zany hain'ny olona tsy anjery mba vakio koa zany Amosa zany fa misy mba vakio koa zany Habakoka zany fa misy an'zany ao mba vakio koa zany Hosea mpaminany zany fa misy an'zany ao misy an'zany Hagay zany misy an'zany Zakaria zany misy an'zany Malakia zany misy an'zany Rota sy Estera zany sy ny sisa sy ny sisa ino mahatonga am'tena zay raha vo manana toetsaina lecture horoscopique ianao hoe le mafinaritra anay ihany lefa mitsipitsipiky asiko tsipitsipiky anaty baiboly ty tena verset mafinaritra de eo 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 tsy mahalala afa-tsy io inona tsy mitovy amin'ny olona mpijery horoscope ve ianao zany ary mahatsikatry nareo ny olona mamaky an'reny horoscope reny tsy mbola nahita aloha hatreto ho an'reny horoscope reny hoe zavatra sarotra be na tonga de mafy be ny anjoanao fa ohatra ny teny manafosafo sy teny mafinaritra anao foana mila miezaka kely ianao fa hiatsara atsoatsy ianao de eona amin'ny olona atsoatsy ianao de ao tafita atsoatsy ka zay ny tiany olona ho renesinako de ohatrazay koa ny olona mamaky baiboly aiza moa le passage ohatrany mafinarinaritra reny fa raha vao tonga ry am'le texte ohatra ao amin'ny filazantsara hoe lozanao ry Korazina lozanao ry Betsaida fa raha mba tantiry sidona natao taminao ny asa lehibe teo aminao de efa nibebaka izy tsy mihaino an'zany zay zany karazana fampidirana fanokafam-bavony mba tiako ho tafita any amitsika aloha am'izao fampianarana izao tsotrano kely aloha eny ahoana re zany fanontaniana anaovatsy mba hiformulevako an'ity hoe quel est notre rapport avec ce livre la Bible manahoana ny fifandraisatsika amin'io baiboly io tena important be zay mety ny se poser la question io manahoana quel type de rapport no anananao amy baiboly dia mba nijerijery kely ny point de vue fanao ny hafa ohatra zao ny point de vue orthodoxe safady ozy ny orthodoxe Saint Jérôme anisan'ny père de l'église matanjaka ao amin'ny église orthodoxe ny teny hoe là où il n'y a pas de liturgie il n'y a pas d'église zany hoe na ny orthodoxe zany de le sainte liturgie no zava-dehibe fa tsy tena lay soratra masina ho atsika protestanta de ny ivony fitaoam-pivavahana de ny tenin'Andriamanitra na réformé io na luterane io na presbyteriane io fa na ny orthodoxe le liturgie mihitsy ozy no io no ivony de izany fiheverana zany dia manahatahaka za tsy hoe anakianany azy fa miaingy avy am'izay manahatahaka ihany koa amy frehana katolika ny amin'ny anjara toeran'ny lamesa ny mamonjy ny lamesa no zava-dehibe satria heverin'le olona fa rehefa nanitsaka ny tongony tao am'le toerana misy lamesa dia efa zay no izy satria zany le lamesa ataony mopere eo na eveka na cardinal na papa dia manana le ataony teolojiana hoe ex opera operato zany hoe manan-kely ho azy automatique
zany hoe tsy misy nininina andrasana any aminao fa tonga de zay zavatra atao zany de ohatrany hoe mandray zavatra ianao ho azy na ianao tsy miasa aloha na ianao tsy miaina le toroteny tsy miaino an'le fampianarana fa mety mijery telefona ianao na mijery tablety ianao mandritra ny lamesa fa efa ao anatin'ny lamesa ianao dia efa mandray ny fahasoavana azo avy amin'ny lamesa satria ex opéra opérato hono izany tsy manaky ianao fa milaza ny zava-misy de ozy ianao hoe ty amitsika tsisy an'zany azafady misy toe-tsaina tahaka zany any koa hitataratra indraindray ataoko hoe indraindray amitsika zanaky ny fifoazana ataoko ao anatin'ny tenako satria za fifoazana ina ny zavatra tsikaritra rehefa mandeha ny asasy fampahirezana ho atsika ty ampitan-dranomasina mety tsy de mahatsikaritra an'zany fa ho atsika any Madagasikara de mahita tsara satria ny fotoam-pifoazana de misy isan'andro to isakatolak'andro am'reny fiangonana reny na toby na fiangonana tsotra aza de misy am'zao fotoan'zao de tadidiko tsara fony mbola tany Antsirabe aho mamonjy asasy fampirezana isaky ny tolak'andro hariva atao Antsirabe tapy-tanàna FLM miazakazaka ny olona faly rena hoe tena mangetaheta ny olona fa taty aoriana vao natsikaritra fa zao betsaka no tsy tonga amin'ny oran'ny toroteny fa amin'ny oran'ny fametraha-tanana izy vao tonga zany hoe mandeha aloha zany le fotoana de misy fitaritana de misy fotoa malalaka de vita fotoa malalaka de miditra toroteny vita ny toroteny de miditra amin'ny asasy fampahirezana fa remarkeko fa rehefa tonga eo amin'ny fotoanany asasy fampirezana reny izy vao mirodorodo be avy any ohatrany misy arrivage be zany zany hoe efa devie koa zany le asasy fampirezana amin'ny olona sasany hoe andeha andray ny anjara fametraha-tana koa zay mantsy le izy hevery le olona fa opération magique hoe vao ametrahany mpiastera sy ny mpiandry tanana tonga de zo afaka ny fahotako na hoe miala ny problema rehetrarehetra fampianaran-diso zany tsy hoe vao metrahan'ny pastera tanana ianao na metrahan'ny mpiandry tanana anao tonga de madio ny fahotanao tonga de afaka ny problemanao diso tanteraky zany fa raha tsy ny hainy tenin'Andriamanitra ianao mialohany hanomezana ny asasy fampirezana de tsisy dikany fampianarana iny tsy azo sarahana ny tenin'Andriamanitra ny toroteny sy ny asasy fampirezana ohatr'izay koa tsy azo sarahana ny toroteny sy ny fanasan'ny tompo fa tsy hoe tsy maninona na tsy nandre toroteny aho fa andeha handray fotsiny aho handray fotsiny fa nga iny mofo sy dovahiny misy pouvoir mazika ka voatelonao any amy vavononao tonga dia voaveleloko ianao mahatonga an'iny ho sakramenta anie de satria miaraka amy tenin'Andriamanitra nefa le tenin'Andriamanitra tsy norarahinao fa ozanao hoe hitelona le mofo sy divay no aleoko ato de voavela ny eloko izay toe-tsaina zay ao zany hoe tsy miraharaha an'le soratra masina tsy miraharaha an'lay toroteny sy fampianarana fa lay fametraha-tanana mahamaika ny olona ary zay foana mbola alaheloko ary tena lazaiko eto amaha-pastora tsy fantatro ny mpiara-miasa sasany rehefa asa sy fampahirezana de feno ny fiangonana satria samy dodododo mikaikaika manjoa amin'ny fiainana ka fa rehefa hoe fampianarana soratra masina tena azo isana am'reto hoe rapitso tsy isy asa sy fampahirezana fa isy fampianarana momba ny batisa ohatra na hoe rapitso isy fampianarana momba ny tsy haiko ohatran'izao tena minoa nareo fa tsy mihoatra ny roapolony ao tsy mihoatra fa vao hoe misy asa sy fampahirezana dry tsy mila hitanina tonga aby izy mianakavy ny taonany namany ary izy misy soupçon ny fahajetrisana tafiditra ihany ao satria heverina fa majika le izy ka aminy lay teny voarainy satria mantsy amin'iny le fametraha-tanana iny misy le teny tenen'ny mpiandry zao no tenin Jesosy aminao efa mamarana ny fametraha-tanana ny mpiandry de misy verset tononony mpiandry ao zay verset tonga ao andohany zany tononiny ao iny ny tadiavo le olo hoe tia ny teny nomeny Jesosy ahy tamy fametraha-tanana fa ny toroteny tsy rarahako zay toroteny talohany io tsisy rarahako an'iny toroteny iny tsisy rarahako an'le fampianarana tsisy rarahako an'le lahateny fa iny teny ny tenen'ny mpiandry tamiko iny eny nofokeriko mandritra ny herinandro lasa saina ihany aho
raha zao no mitoy eo a de ho simba ty asam-pifoazany ty ka tsy ho mandromandro maninaretana atsika ka le olona kosa anie mafana fo be mamonjy an'le asa e toriteny aloha miaino tenin'Andriamanitra aloha zay vao mandroso amin'ny fametrahan-tanana za zany tena sahy miteny mihitsy hoe rehefa tonga eo amin'ny asa sampreza anao ka tsy nahatratra toriteny fa misy asa za miteny hoe aza mandeha aza mandeha makataka fametrahan-tanana za ora manatontsozonika miteny an'izany de ohatr'izay koa ny fanasan'ny tompo satria rano sy vary reo zay ny amin'iny fa izao na zany na tsy zany a misy zavatra anankiray zay lesona tonga hoe aza ariana miaraka amy rano maloto anasana azy za zao lay pastera mpampianatra anay zay fa mampiaiky ahy ny respect ananany orthodoxe manoloana ny teny la parole mamperitreritra isika protestante aza tena lazaiko hoe toute confession confondue réformé na luterane na presbyteriane isika protestanta hitako efa tady ikorosofahana makany amin'ny atao hoe banalisation le soratra masina zany hoe efa zatra loatra mamaky soratra masina ny protestanta na koa efa manomboka tsy de mamaky phénomène vaovao izy io fa manomboka tsy de mamaky fa ny respect ananany orthodoxe ny am'izany atao hoe teny ny teny tompoko tena mampiaiky rehefa manatrika ny culte orthodoxe ianao any am'zareo a ny pretra manao an'le procession rehefa hamaky ny filazantsara na ny evanjely de manao procession ny pretra miainga avy eo am'le atao hoe sacristie makeo amin'ny hôtel de mitondra an'lay boky iny lolohaviny ohatr' zao dia eny ampandehanany eny izy dia ny mpivavaka miteny ny mpanatrika eo zany miteny manao hoe zao ny phrase tononony zareo maître seigneur notre dieu toi qui as établi dans les cieux les ordres les armées des anges pour les services de ta gloire fais que notre entrée soit aussi celle de tes anges saints afin qu'ils concélèbrent avec nous ta bonté manatria ianao fitaompivavahana any amy loterana sy ny fitsikema am'izao fotoana zao hamaky ny soratra masinatsika ao amin'ny bokiny zao de mba manaovaka ianareo analizy mba jereo ny paozin'le olona eo ampamakina teny sasany mikanikaniny me sasany manoka sasany mijery plafond sasany mba mamaky any fa tsy ao mihitsy tsy misy respect le solanité tsy ao de mety hiteny amiko ianao tsy ny fombafomba ny zava-dehibe fa ny eo am-po ka ahoana moa ny atafalatsaka an'izy eo am-po nefa ianao aza manoka ianao nefa ny tsy ao mihitsy eo am-pianona an'le ten'Andriamanitra zavatra fanamarena tsotsotra iny any am'zareo jiosy indray rehefa tonga ny fotoana famakina ny tora ao amy sinagoga inona ny ataony iny tora le rouleau be iny ao anaty armoire ngeza be anankiray misy ritoaly be mihitsy fanokafana an'iny ary tena hoe misy respect lalina tsy sokatsokafana fahatany fotsiny le armoire misy an'le tora iny de avy eo izy miakatra eo amboniny estrade mitondra an'le rouleau be iny le rouleau tora vakiny iny de manasa invité de marque izany hoe olona nasaina hiakatra hamaky ilay boky izay natonga an jesosy ny raha tadidinareo tonga tao dia namaky dia ilay olona zay mamaky ilay tora zany hoe ilay boky ny lalàna iny no ataony jiosy hoe l'époux de la tora vadin'ny tora raha zay ngamba ny andikana azy arabaky teny dia manomboka am'izay ny vaky teny ary ity ny tena important be amy fomba jiosy amy sinagoga mandritra ny vaky teny de mitsangana ny mpiangona ary rehefa hitory-teny rehefa tonga ny fanazavana ataotsika hoe tory-teny raha am'zao tsika zao rehefa tonga ny fanazavana an'lay teny le atao hoe drash oziny jiosy
de mipetraka. Inona ny antony? Tsy mitovy ozy izy ilay teny zay norenesina satria iny tena lay tenin'Andriamanitra ary lay teny toriana ozy dia teny olombelona no mitondra azy. Na le symbolika aza de mampiseho sahady ny fametrahany olona reny ny teny. Tia koa ny zavatra anankiray faharoa, rehefa mamaky ny Torah, rehefa mamaky ny baiboliny zareo ny jiosy dia mihira. Zany hoe rehefa mamaky an'io ohatra hoe mamaky ny Exodosy izy dia misy melodia arahana. Inona ny antony? Voalohany, mila olona faly ozy izy ny miaona amin'Andriamanitra fa tsy olona malahelo satria iaona amin'Andriamanitra. Faharoa, ary ity ny tena nampitolagaga amin'ny pratika jiosy, ny fahaizanao maîtriser an'le mélodie, zany hoe le mélodie an'lay boky hahatadiavanao an'le verset par cœur. Zany hoe rehefa ataonao ankira le izy de tadidinao par cœur lay tonony. Tsy marina ve zany? Ianareo zao ohatra misy hira tianareo, hirana mpanakanto, peu importe. Rehefa tadidinao ny mélodie an'le hira de tadidinao ny parole, n'est-ce pas? Tadidinao daholo ny tonony. Izay teknika zay koa nampianarany jiosy. Rehefa mamaky ny Torah, hitanareo le tanora 12 taonany miakatra, rehefa manao ny confirmation zareo am'zareo jiosy, fa filazany azy amin'ny jiosy de manao bar mitzvah. De rehefa hanao le bar mitzvah zareo dia hitanareo le ankizy iny miaraka am'le lamba iny de le manao an'le mamaky an'lay Torah de mirahira izy fa tsy mira fa mélodie an'lay verset. Aide mémoire an'le ankizy tsy anadino an'lay ten'Andriamanitra. Tena sarotany jiosy ny amin'ny fanajana ny lanto-peo sy rindra-peo am'lay filazany zareo zay cantillation ny filaza azy, le fomba fanononana teny mihitsy. Matsiaro ray aman-dreny pastora anankiray nampianatra anay. Masika zany ray aman-dreny zany fa be ronono. Nampianatra mpiandry anay tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona 5,700 nampianatra mpiomana anay zay olona zay, efa maty izy. Première séance, deuxième séance, troisième séance, zay zany tonga miaraka amin'ny cahier stylo hianatra mpiandry de hoe misy lesona be ngamba no resinata. Première séance de ozy hoe hianatra mamaky baiboly tsika ozy. Za moa gaga zay reto ane olona efa mba confirmant de efa ela daholo ihany, mba ela namaky baiboly aty ve zay vo hianatra mamaky baiboly. Nasesiny tsirairay zahay. Nataony tamin'ny tam'zany mbola tsy nisy an'ireny fitaovana ampiasana am'zao reny fa tam'ireny ino filazan'izy ty. Bon, peu importe, le taratasy be iny de misoratra eo le tenin'Andriamanitra de miaraka amy teina vy zay le rangahy sady tondroiny ohatry zao zay am'le teina, tondroiny ohatry zao. Ianao vakio de mamaky ianareo de raha vao hitany hoe misy diso, tsy diso lay tsisy teny latsaka fa diso ny fanononanao azy na ny lanto-peo hamakinao azy, zany hoe le miakatra sy midina de tonga de velesiny am'lay tena vy be ny latabatra de mitsamboatra ianao hoe misy ina kay, diso izy fa avy arena. De mamerina ianao tsisy diso anie le teo efa ela be vao tonga saina hoe le fomba famakinao azy fotsiny dia zay no nampianarina anay hoe rehefa voavakinao tsara lay texte ray manontolo dia ny atsasany de fa azonao. Fa rehefa tsy voavakinao tsara fa nivakinao fotsiny alasa fay, tsisy azonao eo nanirehera. Zay ny fampianaran'io ray aman-dreny be io, ary tena marina ny azy. Miainga avy amin'ny fomba famakina teny. Hitantsika am'zany fa ny fomba famakia teny dia tena important be. Ka raha le famakia teny horoscopique amy tsy taitaika fa tsy manaja an'zany rehetrarehetra zany, tsy afaka ny gioka ny tena tsiron'lay teny ianao. Fa ny tsiron'io texte io de tena le izy ray manontolo fa tsy le izy tsongatsongainao ohatran'ny horoscope. Am'zao fotoana zao nisy ataonany fifoazana ny soatanana, fa iresaka kely momba ny soatanana koa tsika. Any soatanana, fantatrareo moa fa hitanareo le fanamina ny soatanana iny mampiavaka any zareo de ile lamba fotsy anaovan'zareo iny de mitafy an'le lamba be de aty ambanin'ny elika aty misy kitapo kely zay lamba, zairina lamba kely hatreo eo
dia any anatin'iny ny akanjo masina tsy misaraka am'le olona na makany an-tsena ry izy any anaty kitapo sy ny baiboly satria ny pratika ampianarana zareo de ny hoe raha miraikitra ny alerta ka hoe mila mpiandry tapoka tsy hoe mbola ody any an-trano aloha fa mbola aka baiboly sy aka akanjo masina efa pré foana ohatrany hoe mitovy amin'ny pompier à n'importe quel moment na mandeha médecin izy na mandeha miasa izy any ambanin'ny eliny any misy an'le lamba kitapo kely de efa any ny akanjo masina sy ny baiboly. Ino mahatonga amy teny an'izany? Ny anjara toeran'lay tenin'le baiboly eo amy fiainan'le olona tsy hoe ampahany fiainany fa mameno ny fiainany ray manontolo. Ny tiana lazaina de zao tsy antselika ariavana na amin'ny ampahany toy izany no ifandraisantsika amy soratra masina fa amy fahafenona ary danger be fa mihamahantra constatationko ty mihamahantra fahalalana soratra masina ny protestanta am'izao andro zao mitady irona bebe kokoa amy lovatsofina hoy mama hoy dada torakoty zandry hoy dada rinsolambo hoy dada ranona sy mama ranona mihamahantra fahaizana soratra masina ny protestanta fa lasa le anganom-bavy antitra lasa ilay honohono no betsaka hoy saint Jérôme l'ignorance de l'écriture c'est l'ignorance du Christ. L'ignorance de l'écriture c'est l'ignorance ary tena miabe ny olona ignorant ara-tsoratra masina betsaka ny olona te hanam-pinoana atao hoana mba hanam-pinoana mba mivavao anay mba hanam-pinoana matanjaka izy io anga milatsaka ho azy avy any an-danitra ohatr'izao ny finoana io ny finoana de avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra de avy amin'ny tenin'ny Kristy raha kamo ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra kamo ianao mianatra soratra masina kamo ianao mandalina ny soratra masina aza mana-tena finoana tompoko manao ary zato ampandrina ianao raha zany mamita tena na hivavaka maraina mandra-pinia andeha hamonjy alim-bavaka za tsy miteny aza mandeha mifadianiny fangana ifadianiny ianao de zay ny ampananana finoana anao hiaritory anao telo andro telo alina tsy atory mihitsy fa hivavaka tsy manova ny finoanao zany tsotra ihany vakio ny soratra masina ianaro ny tenin'Andriamanitra raha misy occasion ohatra zao katesisy dadilta na toerana hafa zay ilainareo misy fampianarana miazakazaha izay ihany ny vahaolana sy nakle hanananao finoana tsy misy finoana maniriniry ho azy eny zany tsy misaraka amy tenin'Andriamanitra ka raha lecture horoscopique anao ataonao le mitsitsaingotsaingoka hoe rehefa mba matsiarotsiaro kely de mba mitsaingotsaingoka kely eny de finoana partiel koa nanao zany. Misy citation ny saint Augustin ty mahafinaritra sady tsara no mahafitina tsara mihitsy ny zavatra tiako lazaina hoy saint Augustin rain'ny fiangonana malaza izy ty ary anisan'ny rain'ny fiangonana norina nipoirany Martin Luther zao ny tenin'ny saint Augustin les saintes écritures sont comme une maison avec une entrée basse mais ayant une voûte immense. Les saintes écritures sont comme des maisons avec une entrée basse ayant une voûte immense. Azavaiko le izy arabaka te rehefa hiditra ao amin'ny ataontsika hoe oharina amy trano zany ny soratra masina hoe hiditra ao amin'ny soratra masina ianao hianatra ny soratra masina ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia oharina amy trano izy saint Augustin le izy dia ny fidiranao mila midina fa iva be ny tolambaravarana entrée basse tsy tafiditra ao ny olona miandranandrana tsy tafiditra ao ny olona manana avinavina tsy ahita an'Andriamanitra ao ianao raha hamaky ny soratra masina ohatra zany mila midina satria zay ny Andriamanitsika de Andriamanitra midina tety ambony tany ka raha tena te hiditra ao anatin'io zao mila dina le image le mila midina mila discipline tompoko
Ka za tsy manam-potoana ane pastera fa be ny asako hoe zany vao mifo maraina de ka mila midina ianao raha te hahita fa tsy eo ambony fandrimafananao eo. Rovina ianao vao anam-potoana 24 heures ihany nanaovan'Andriamanitra ny ray andro. Ampy io. Ny anjaranao de zao raha tena tianao io prioritaire ho anao. Fa raha ambin-draharaha ho anao io de tsy mahagaga hoe zay rehefa misy fotoana. Zay ihany io e. Ny zavatra tiana tompoko hamonoana tena. Ihany. Rehefa passionné amy zavatra anankiray ianao, na andanianao ny karamanao ray manontolo ary de lasa ianao. Na iaretanao tory ary io, ataonao zany satria tianao. Tsy marina ve zany? Raha tena tianao zany ny alalan'io soratra masina io, mila midina ianao ozy Saint Augustin. Les saintes écritures sont comme une maison avec une entrée basse. Mila midina. Fa izao, une fois que tu es dedans, rehefa tafiditra ao am'le trano ianao, zay mila midina. De ho hitanao ndray fa lay voto zany hoe lay tafo, lay plafond avo be. Zany hoe tsy mety takatra. Hitanareo le paradoxe. Zany hoe gaga be ianao hoe miditra ao ianao nefany hoe iva be le tolam-baravarana midinao, miditra ao. Rehefa ao ianao, traka, jerena le voto, ngeza be sady avo be. Inona ny dikan'izany? Rehefa mamaky ny baiboly ianao de mila mi-reconnaître fa kely sy bitika aloha. Manekely io fa mahantra ianao, tu es pauvre. Tsy maintsy tanam-polo ianao zay ianao vao afaka mandray. Fa raha ianao miseho anao be saina, tsy misy ninina voarainao ao. Indraindray masitsika les messieurs et madame je sais tout. Zany nianatra, zany cultivé, zany éduqué, zany mba mivoaka avy amina famille mba manana maizy azy ana ihany e. Zafady aminao Ragnandria, fa tsy maintsy midina raha hiditra ao tokonam-baravaran'ny soratra masina ianao. Tsy ho hitanao lay voto immense raha tsy midina ianao. Ce qui implique tsy mila olona manao rainazy, tsy mila olona manao kitoto, tsy mila olona zara fa mamaky, fa olona mila mianatra ary tena mandeha mi-découvrir azy mihitsy. Io no avoazan'ny silamo atsika. Ny silamo tompoko de tena discipline henjana, na de inona ny fanakianana ataotsika azy. Na zareo rehefa tonga ny ora fianarana ny Coran, tsy miraty izy. Aiza reny kristianina mbola misy anina kely, mbola anao baolina kely ny ankizy, mbola misy fivoriana kely tsy azo ialana, anina kely. Ka inona anjaranao misafidy? Fa rehefa te hiditra ao ianao de mila midina. Ary rehefa une fois tafiditra ao ianao, de endramiko tenyty maopera mahafinaritra ty maopera Lionel Dalle, frantsay izy ty ozy hoe l'écriture grandit. Ozy izy eto, zao filazany azy. Non, diso aho. Une fois tafiditra ao ianao, de l'écriture grandit avec le petit qui la lise. Tsara be le phrase. L'écriture grandit avec le petit qui la lise. Zany hoe miara mitombo aminy ianao. Ozytsika hoe Andriamanitra miasa amy tokotanim-pahalalana de mie mitombo fahalalana koa anao, de mie mitombo tsy mety farana satria le voto avo be de miakatra ianao fa tsy mety takatra ao io, tsy mety tapitra io. Zay le miracle am'le écriture. De eto am'izay indramiko le tenin'ny mon père Père Lionel Dalle, au début ozy izy amy voalohany amy vie zany hoe any olona le vao manomboka amy vie spirituelle zany, ny baiboly dia la Bible est intéressante. Intéressant. Iny intéressant ihany aloha le boky e, sady intéressant. Fa midira ihany ozy. De plus ianao miditra, plus vous avancez, de eo indray miova indray fijerinao azy, la Bible devient passionnante. Lasa misy passion. Rehefa tonga am'izay heninao mihitsy hoe efa tonga am'izay stade zay ianao passionné. Efa niakatra dingana ray ianao zay. De tsy ampy zay ozy ianao hoe de efa tonga amy tanjona ambony aho. Non, midira ihany. Zay le hoe mila midina ianao de midira ihany.
midira amy lalindalina kokoa zany ny tenin'ny olona zay. Ary rehefa tena tafiditra tena au cœur n'le izy am'izay anao, et vous allez trouver ozy que c'est un texte puissant. Zay le izy. Un texte amy voalohany tsy tsapan'ny olona hoe puissant io teny io, fa ohatrany hoe ohatrany boky rehetra e, intéressant, misy anecdote, misy tantara mahafinaritra, misy parole de sagesse, misy fisainana mahafinaritra, zay aloha amy voalohany. Fa aza mijanony ao, toy izy ihany. De rehefa mandroso anao de ho zany hoe passionnant kosa izy zany. De aza mijanony ao, fa midira lalindalina ihany. Eo am'izay anao vao hitany hoe c'est un texte puissant. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka mampisaraka toy ny sabatra roa lela, mampisaraka ny tolona sy ny tsoka ho ny soratra masina Hébreux 4:22. Manavatsava any amin'ny aty fanahinao any. Zany no heriny. Koa amarana koa zao teniko zao hoe tsy mety mihitsy zany le lecture horoscopique, le mitsatotsatoka. Fa araka ny resaka tany aloha de ny baiboly tsy boky ray ihany ny baiboly aza adino raha ny définition atao hoe baiboly. Ny baiboly sika dia biblioteka, tsy boky anankiray ao fa boky maro fa narafitra ao anatina biblioteka anankiray atao hoe baiboly. Fa misy boky samihafa ao. Ce qui veut dire ina dikan'izany raha misy boky maro ao de ohatrany tranokala, ohariko amy tranokala, hitanareo le tranokala iny, jereo tsara le paozin'ny tranokala iny. Rehefa kitihanao ny fil anankiray amin'iny tranokala iny de mihetsika daholo ny ambony rehetrarehetra. Zany hoe tsy afaky itenanao ty ihany no m'intéressé fa ty tsy ilaiko. Non! Raha vao mikitika an'ity anao de tsy maintsy mihetsiky ty, de rehefa mihetsiky ty de mihetsika koa ty ilan'ity, de rehefa mihetsiky ty de mihetsika koa. Dikan'izay zany tsy afaka manao lecture horoscopique hoe ty ihany. Fa tsy maintsy raha vao mikasika anao vao miditra izy rehetra. Zay zany. De ohariko amy tranokala ohatr'izay koa le izy. Maninona moa no mampiasa perikopa ny fiangonana na natao hoe lectionnaire amin'ny teny frantsay, le teny voalahatra ho vakiana ho toriana amin'ny isak'alady, de satria zay le izy. Raha mahatsikaritra anao alohan'ny toriteny misy vakiteny anankitelo farafahakeliny. Vakiteny any amy testamenta taloha, vakiteny any amin'ny epistily, ary vakiteny any amy filazantsara. De misy aza ny pastora sasany rehefa mitoriteny izy tsy mifidy ray am'ireo fa atambany izy telo de iny hoentiny anaovany homélie anankiray. Misy ny sasany salaminana mety amiko kokoa de ny anankiray ihany no alaiko fa saingy le anankiroa zay novakiana dia manampy ahy hanazavako an'ilay voalohany. Hitanareo fa tsy mahaleo tena samby rery ny texte anankiray fa ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Izay le atao hoe sola scriptura. Ny soratra masina manazava ny soratra masina. Tota scriptura. Ny soratra masina rehetra dia mifampiakina fa tsy hoe mandeha misingana izany. Zay ny antony tsy haneketsika le lecture horoscopique mitovitovy any am'le lecture picassiette zay hitatsika tamin'ny ray volana lasa izany. Makasitraka anareo naharitra ny eno hatramin'ny farany, lava de lava ny fampianarana fa tao kory moa fa efa ela tsika tsy niaona teto. Alohan'ny amaranako ny fotoana zay ivavahako dia eny hira anankiray tsika dia aorinan'izany aho amarana ambavaka.
Zay ny tompo ny lohateniny zay iray zay any Rija Rasolondraibe, araka ny lazainy hoe tiako no eo anilanao Jesosy, tahaka ny Maria tsika hifidy ny anjara tsara eo an-tongotry Jesosy hian'ny feony vavaka sika. Misaotranao Jesosy noho ny fampianarana zay nomenao anay indray tamin'ny takariva ity. Misaotranao manaiky mbola hanitsy anay, hanefy anay, hanamboatra anay satria mila amboarina tokoa zahay. Misaotranao fa mbola miala nenina aminay mandrakariva ianao tahaka an'ilay fanoharana zay nataonao hoe aza mbola kapaina aloha izy fa asiako zezika manodidina izy sao mba hamoa ihany am'ty taona ity. Amboaro zahay mba hamoa voa tsara, ataovy tamana ny hain'ny teninao zahay, aza vela tratry ny fahalainana amin'ny famakinany soratra masina, ataovy tena vaindohan-draharaha anay Jesosy io, ataovy mazoto hiditra ao anatin'ny tranonao zahay, kanefa mila midiny zahay raha makao, mila mandady mihitsy raha ilaina aza mba afaka hisitraka ireo arena be zay omenao anay ao de ny teninao zany. Manako lazaina aminay tokoa ianao isan'andro fi zay no malaina, izay no kamo, nefa ny teny zay laoko ny vavanao araky ny voalaza ny soratra masina de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra. Ka teo salama izahay, tsy ara-batana ihany fa indrindrandrindra amin'ny fiainanay marary, fiainao aretina hatrany an-tampidoka hatrany am-paladia, mila ny teninao hanapotsitra ny vai ary hanasitrana ny fery. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana izany vavaka izany. Amen. Samita in'Andriamanitra dia soavan'ny alina daholo manome fotoana antsika raha pitso maraina indray ho an'izay anaraka ny avy tokana veloma tompoko.